antoko tim midina ifotony nampahafantatra ny kandida be ny tanàna ny antoko eto Antananarivo. Tetika Satana Masoandro midina andalambe ny mponina ao Ankadimanga manohitra ny fanotofana ny taniny. Fanafiana amin'ny tampiadina teo Ampefilo, lehilahy iray maty voatifitra. Manantitra ny araba mbampirarintso anareo tompoklasy tombo vavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nanao fidinana ifotony nampahafantatra ny kandida be ny tanàna ho atolotry ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra Androany. Ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Andriamato Marka Ravalomanana ary dia nisy ny fifanankalozakevitra nandritra n'izany fotoana izany. Germain Nomenjanahary sary ny Mano Randrimalala. Mahamasina, Anosikely ary Anosibe nonotsidihany ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marka Ravalomanana sy ny kandida ho ben'ny tanàna Rina Randriamasinoro nanaovana fampahafantarana. Olona fentsiky sy fanantenana no nitafa sy niona tamin'izy ireo nandritra ity fotoana ity. Efa mahazatra azy ireo rahateo ny fampitafana amin'ny vahoaka ifotony tahaka izao. Tsy adino ireo mpivarotra tenin'ny Anosibetsena izay nolalova ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara sy ny kandida Rina Randriamasinoro ny nifampizara ny manahirana azy ireo. Tsy ny fampiresahana fotsiny ihany fa nametraka afatra ho an'ireo teny antoerana ihany koa ny filoha Marka Ravalomanana sy ny kandida Rina Randriamasinoro. Fa akoatran'izay dia teny amin'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany faharoa ny kandida be ny tanàna atolotry ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro. Teo aloha ny fampahafantarana amin'ny makandida azy fa teo ihany koa ny fijerena ny olana fototra mimponina teny amin'ireo toerana ireo. Germain Nomenjanahary sary ny Mano Randrimalala. Taorin'ny fiofanana sy ny fanampiana traikefa tany États-Unis sy France momba ny fitantanana izay nataon'ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro dia nanao fitsidihana voalohany teny anivo ny boriboritany fahaefatra sy ny boriboritany voalohany ny tenany ary ny fampitafa tamin'ireo vahoaka teny antoerana. Nandritra ny fotoana ny fankafantarana no nilazany ireo mpona ny etaetana izy ireo. Fitsidihana voalohany ihany ity notanterahany kandida ity
fa ezahana hoy izy ny amaly ny fangatan'ireo vahoaka isaky ny boriboritany ny amin'ny fampiresahana mivantana aminy andavanandro mpiainana ny asa fampandrosoana hoy izy fa tsy ao anatin'ny fotoana manakaiky ny fifidianana ihany dia raha soanao tahin'Andriamanitra ianao hitatao matsara atoko tiky Madagasikara izy fa nanao hevitra androany ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara momba ny raharaha ambotry manjaka nambaran'ny solombavambahoaka Anitra Razafy fa tokony hanova famindra ny mpiandraikitra sy mpikirakira ny resaka serasera eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ndeha ho arahantsika ny fanazavana ny zavatra mitranga omaly reny zavatra tsy tokony iseho reny fifandatsahan-draha reny raha projet goavana ohatran'io no atomboka amin'ny fandatsahan-draha dia samy mieritreritra daholo tsika rehetra ho aiza zany zavatra zany ny faharoa le mamalagasy atsika mihitsy tsy misy fifanajana zany ny olona zay tompo tany sy ny mpamboly sy mivelona amin'ireny tanimbary reny dia reny olona renireny no hiarany herisetra ohatra zany fa le mpitandro filaminana koa zay irahana mandeha zay tsy fidiny anazy no hiarany herisetra ohatra an'ireny tsy mety zany ary manameloka tanteraka zany fifamonoana samy malagasy zany izahay mamerina ny tenin'ny filohan'ny antemera-pirenena zay ny teny tamin'ny kabary teo dia hoe tsy misy afa-tsy ny fifanantonana ary mitady le marimaritra iraisana mba tsy ho terombo ririny izy ity ka sady hamoniny reniny ny hamoniny zanany samy manana tombontsoa daholo na ny fitondram-panjakana zay tehanao an'le projet na ireo vahoaka mivelona tompony tany sy ireo mivelona rehetra amin'ireo toerana misy an'iny projet reny ary tsy tsara ny manao ny désinformation ianareo nisy mpanao gazety teto vao tsy ela akory niarany tamin'ireny resaka hoe manao désinformation nentina tany polisy sy ny tribunal reny condamné resaka mandoa vola folo tapitrisa ariary satria manao désinformation fa eto kosa dia mandefa le fitenenana any amin'ireny tompona andraikitra ny serasera rehetra reny na compte fake na tsy fake fa mahafantatra fa misy tompona ndraiky mpanjakana ary any amin'ny présidence mihitsy manao désinformation sy mamoaka ny anatin'ireny gazety reny atao hoe fa gazety mpanjakana mihitsy amin'izao fotoana zao zay nisy fotoana ny tenenana hoe tsy tsara intsony ary sazina ny mpanao gazety mandefa reny sary mampiorokoditra ary indrindrandrindra fa ho hitany olona misy ran'olona milatsaka ny sisa nefa za gaga androany mahita ny gazety mamoaka olona sary violente ohatran'ireny avy eo mbola mamiteny ihany hoe ny tim no ambadika reny fa nokorontanina io fa prémédité ny tim eto dia ataoko mazava tsara député tim no miteny fa ny vahoaka ny eny ambotry manjaka rehetrarehetra reny tsy olony tim reny tsy membre ny tim fotsiny reny tsy nifidy tim fotsiny fa nisy nifidy an'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa reny zany hoe vahoaka malagasy reny tsy tenenana hoe ny tim na tsy ny tim io fa aleo mba hisy mifanajana ary mba ataovy ambonimbony le fomba fitenenana fa tsy mety satria raha izany no zavatra hoentina izahay ny teny foana hoe izahay mpanohatra ary constructive en critique hoentinay miletsykera ataonay dia raiso dia mba jereo fa ankeo nisy fionana tamin'ny ministra tato tompona andraikitra ny environnement zay ny teny mazava taminay tao amin'ny niaraka tamin'ny bromaritra sy membre ny commission ny environnement ny teny mazava izy ary nialatsiny mazava ny teny hoe mialatsiny amin'ny tsy fahaizanay nitondra nyity dossier ty io projet io ratsy ozy izy ny gestion io projet io amin'ny anaran'ny gouvernement ny ilanay tsiny ka raha zavatra ohatr' zany na izareo ary mahafantatra fa misy zavatra tsy mety ao le tompona andraikitra ny serasera-panjakana na entre guillemets fanjakana reny no mandrangitra ny olona sy mampiady ohatr' zany ny vahoaka ny ambotry manjaka vahoaka misy tim ao misy tsy tim ao misy olotsotra ao misy tsy mifidy ao fa vahoaka tompona andraikitra mandray ny andraikiny io azan'ny député no kitikitena sy rahonana manana ny toerana misy anazy ireo mahasombam-bahoaka anazy azan'ny député no atao bouc émissaire amin'ny zavatra rehetra tsy mety amin'ny zavatra ataonareo fa rehefa tsy mety ny procédure tsy mamenatra mamerina reo iray manontolo ary ny consultation avereno atao andao hiverina ambony latabatra araky ny voalaza zay hoe tsy misy tsy te androso ary tsy misy te hanana ny soa fa ny fomba anaovana anazy kosa no misy fanajana ary misy procédure tokony arahana
Fanandritra ny hetsika izay nataony teny Ambotra Manjaka ho fanoherana ny tetikasa tanamasoandro hetsika omaly io dia nisy ny voasambotra nisy ihany koa ny naratra ka tao anatin'ny naratra dia nisy mpanao gazety anankiroa izay tratran'izay faratrana izay ary teo ihany koa ny ramatahora izay nahazo an'ireo mpanao gazety ireo. Jessica Miray no mitatitra an'izay vaovao zay. Ny afara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mponina sy mitandro ny filaminana ny hetsika teny Ambotra Manjaka omaly. Tsy nanaiky ary tsy anaiky hatramin'ny farany ny fakanany tany ireo mponina ka izao ny afara hatramin'ny savorovoro izao. 5 ny naratra ka ny 4 tamin'ireo zandary. 7 tamin'ireo mponina kosa ny voasambotra araka ny tatra navoaka ny zandary. Nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso ny zandary ary nanao tifidanitra anaparitahana ny vahoaka ny tokony. Mpanao gazety pakasary roa ihany koa anisan'ny tonga voalohany teny an-toerana no niaran'ny herisetra. Noraran'ireo zandary tsy akasary ihany koa izy ireo ka na ny sary azo aza dia noteren'izy ireo nofafana ary nalainy hatramin'ny fitaovana. Manameloka ny fanaovana ramatahora tao am-panao gazety toy izao ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny fikambanana ny mpanao gazety pakasary eto Madagasikara. Teny mahagaga ihany koa maninona no mbola misy gazety an-tsoratra mamoaka sary toy itony na dia nanambary izao aza ny minisitra ny serasera sy ny kolotsaina fa mba hitandrona hatrany ny soatoavin'ny sehatry ny serasera eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy tokony ho atao intsony eny amin'ireo fitaovan-tserasera ho an'ny be sy ny maro ny famoahana karazan-tsary manohy itoina. Fataoriana ny fivoriana izay notanterahan'ny lehibe ny androm-panjakana rehetra eto amin'ny firenena androany dia nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny CFM Befilo manoloana ny toe-draharaha Ambotry Manjaka tetikasa tanamasoandro izay ataon'ny fitondrana ka idiran'ny resaka fanotofana ny tambarin'olona. Nisongadina tao anatin'izay fanambarana izay ny hoe tsy ampy serasera ny fitondrana ho fampahafantarana vahoaka ny fanantanterahana an'io tetikasa io. Ny filohan'ny CNIDH no nitondra ny teny fanambarana tamin'izany ho arahantsika vetrany. Izahay filohan'ny ireto androm-panjakana sy rafim-panjakana manaraka ireto antenieran-doolona filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ary ny zon'olombelona ny filan-kevitry ny fifampihavanana malagasy CFM vao miera-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona CNIDH izay nivory androany teto amin'ny foiben'ny CFM dia manao izao fanambarana izao. Firenena demokratika i Madagasikara ary fanjakana tandalana ka tokony tsy hisy ny herisetra na avy amin'ny vahoaka na avy amin'ny fitandron'ny filaminana. Noho izany dia voalohany miantso fitoniana amin'ny andaniny sy ny ankilany indrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Faharoa, tsapa fa tsy ampy ny serasera manodidina ny fanatanterahana ny tetikasa eny Ambohitra Manjaka. Fahatelo, miantso ny tompon'andraiky mpanjakana mpanatanteraka hampiato aloha ny fanombohana ny asa ary miantso ihany koa ny vahoaka hampiato ny fihetsiketsehana ka hifanatona ireo satria ny vahaolana tsy ho hita ao anaty savorivory sy fifandrangitana. Izany dia ataontsika ao anaty fanajana ny soatoavina malagasy dia ny fitandrona ny fihavanana sy ny tenierana. Ny olon-drehetra dia samy tia fandrosoana avokoa saingy mitaky mangarahara sy fanajana ny zon'olombelona ny fanatotosana izany. Ny tantontsika mpiray tanindrazana dia nisiny ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena ary fanjakana mifanatona amin'ny vahoaka no antoky ny tombotsoany be sy ny maro. Eto am-pamaranana dia miraro soa sy fahasitranana haingana ho an'izay maratra ary mialatsiny amin'ny mpiasan'ny serasera izay voatohitohana tamin'ny fanatanterahana ny asany omaly hariva teny an-toerana. Natao teto Antananarivo 7 Oktobra 2020 sy 2020. Fa azo ambara mihitsy hoe mihitatra ity raharaha Ambotra Manjaka ity amin'izao fotoana izao ary lasa raharaha-pirenena mihitsy ilay izy. Nidina an-dalambe ihany koa mantsy androany ny mponina Kadimanga Ambodrapeto ny antony dia noho ny fanoherana ny fanotofana ny tanin'izy ireo izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa tanamasoandro ho ataon'ny fitondrana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina.
taorian'ny mponina Ambotry Manjaka sy izay vola dia izao nidina andalambe izao indray ihany koa ny mponina Ankadimanga Ambohidrabeto distrika Antsimondrano. Voalaza fa tany anisan'ny tafiditra ananganana nitetika asa tana masoandro ny ao Ankadimanga. Tsy manaiky izany ny mponina ka naneho ny fanoherany anotofana ny taniny. Dia tena azo lazaina hoe zava-doza mihitsy ho an'ity fatra Ankadimanga ity satria voalohany indrindra aloha dia tambary dia mamoaka vary. Faharoa manaraka an'izany tany fiompiana satria ilay dia sady fiompy amin'ny mpamboly. Manaraka izany dia tany fitadiavam-bola satria misy trondro, misy azahaza isan-karazany sy vilomam-ponina ety. Faharoa manaraka izany koa dia misy koa ireo vahiny izay avy any amin'ny faritra hafa izay tonga ety mila ravinahitra rehefa tonga fotoana sala amin'izao na fanetsana na fararano izay tena misy maro dia maro tokoa tonga ety mitady vola mikarama ao amin'ny faritra Ankadimanga io. Ka izany tompoko dia zava-dehibe aminay mihitsy fisian'io tany io ka dia malahelo zay raha io no totofana amin'izao fotoana izao. Ka le apipady efa tonga taty dia efa niresaka taminay taty zay fa zay hoe tsy nilamina mihitsy an'ilay resaka amin'ny farany fa zay koa dia niraka solitena ho an'ny apipa. Tenin'ny apipa dia tsy nahafapo-anay raha araka ny filaza solitena tany fa kosa to tsy nahafapo-anay satria ny apipa dia nomesa fidoroa. Zany hoe tetikasa tsy maintsy mandroso zay zany dikany. Dia ny manarak'izay dia safidimen'ny apipa dia zao zay mazoto varitra ny taniny dia manatony apipa dia atao mifanarahana dia afaka dia mitondra dossier dia afaka efatrano dia mandray vola. Avy tsy manaiky kosa fa ny tambary any dia tambary dia mahana tany ny fanjakana, mahana tany ny apipa any ampita-tafika any dia any nonerina ny tambary zay tsy mety. Samy tsy manaiky daholo ve zany nareo sa efa nisy nandray vola? Raha ny tena marina aloha aza zay miafinafina any fa dia tsy hitako aloha zay handray vola amin'izao tsy misy azany mandray vola. Zany manana etaeta mba tia mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba tsy hanotofana n'io tanina io satria hain-dehibe any vahoaka rehetra eto amin'ny commune sy manodidina rehetra na vahiny avy any ivelany mila ravinahitra eto aminay dia mba mangataka mba tsy hanotofana an'io fa tena maty tanteraka izay vahoaka madinika raha io no totofana ka ataonay tsy kely lela no miteny azany miantso anao Andriamatoa président mba mangataka amin'ny lela-paladia aminao zay mandohalika mba avelao re io fa hovay zavatra hafa nga dia tsy misy toerana hafa azo ametrahana an'izany tana-masoandro tsy sanatria mandany tsy arovana an'ilay tana-masoandro zany zay fa mba mangataka kosa mba hoe any amin'ny toeran-kafa fa dia vahoaka maro masimba sy maty amin'io fanotofana an'io tany io zay ny azany mba etaetako to. Nitondra fanazavana mikasika ny filazana fa manaiky ny angalana ny tany ihany koa ireto mponina ireto. Aminay aloha dia tsy marina zany tompoko. Tsy misy an'izany mihitsy ny Ankadimanga amin'izao ety atao zao fa tena ety vahoaka tanteraka zao. Aty dia tena malahelo mihitsy ny amin'ny ataon'ny solombavambaoaka zany mivahoaka eto Antsimondrano satria milaza izy any amin'ny filazam-baovao fa mivahoaka ny Antsimondrano dia manaiky an'izao etsika manaiky an'izao tetikasa zao kanefany tsy misy an'izany mivahoaka manaiky izany mihitsy ny eto an'ity commune Ankadimanga ity. Mariana kely aloha mikasika ny filazana izay nataon'Andriamatoa sy mba vahoaka ny Madagasikara Antsimondrano Andriamatoa andro tsy vahiny hoe manaiky Antsimondrano dia eto zany dia mijoro izahay ary mandata teraka marin-drano izany fa tsy misy mihitsy hoe Ankadimanga nanaiky natokeo olona anankiray ary. Porofo izao fihetseam-bahoaka izao fa tsy ankasitrahany ity tetika asa tana-masoandro ity dia mampametra-panontaniana ny hoe tamin'ny fanadihadiana toy inona ary no niainganana mbola volana ny tetika asan'ny fitondrana ity hatrany amboalohany. Na ny toerana na ny vola hamatsiana ny tetika asa tsy mbola misy voafaritra mazavatra eto. Fa hoe tsy faravoatra koa sika amin'ity vaovao manaraka ity satria tsy vitany hoe mijaly rano ny mponina faravoatra fa fadiran'ovana ihany koa noho ny fivangongon'ny fako satria fa ray volana izao tsy nisy baka ny fako tao faravoatra tao ary dia miaritra ny loto sy ny fofona ratsy ny mponiny faravoatra. Mirado Ra Benjamina no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Tranokanoloy Mathieu Prince. Tsy eny amin'ny faritra iva fotsiny intsony amin'izao no ahitana fako mivangongo fa manenika ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra. Manainy amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ny mponina indrindra moa fa efa manomboka milatsaka izao ny orana. Toa lasa fahazarana ho an'ny tompona andraikitra izay tokony hanala ny fako mivangongo hatrany ny manilika ny rihitra amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo
efa fantatry ny vahoaka nefa ny lalàna mikasika izany. Za nampiandraka ny savany fahakety nefa dia fahakety nefa tena mitobaka be miasa maina. Nefa fako eto tena mitobaka be foana isan'andro. Nefa za tsy mahazo karama na ariary. Nefa tsy za mividy madio foana mividy kifafa ninina manadio foana. Nefa tsy mahazo karama. Miasa jambara fotsiny. Zahako zany dia mikitsany eto an-tavoafony eto isan'andro. Ary dia mahita mihitsy afa mitoby be ny zoro-dira eto ary dia tsy azo ianana mihitsy ny fofona. Fahasalaman'ny olombelona lefa ny ilaina amin'ity zavatsy ity. Misy ihany koa ny olona miasa eto dia tsy mandray karama mahitsy fa miasa fotsiny amin'io. Mba miantso an'ilay tompona andraiky sao an'ny samyvazana zay mba hijery an'ilay zoro-dira ty tsy ilay olona amin'ny karama eto fa miasa fotsiny amin'izao lasa ohatrany hoe zoro-dira indray no hohanina. Aiza zany ny karaman'ireo olona ireo. Miantso an'ilay mpitanjona ambony eo zany mba hijery an'ilay aty ambany aty. Fa ny zoro-dira dia tsy azo ianana amin'ny fofona. Ny aretina lefa natahorana. Ny ankizy kely eto be da be polisin'ny olona mikitsana. Fa varatra ho avy zoro-dira tena maimbo. Majere iry mpitondra, majere iry fanjakana, akinina aminareo io fako be anay io. Raha momba ny fako moa zany zao ety aminay dia matetika ohatr'izao foana ny mahazo ny fako ety aminay. Ifanilihana amin'ny commune nefa ny fanjakana ny tena tompona andraikitra zany. Miankina amin'ny ministera ny rano sy ny fanadiovana tsy inona ny fananana ny fako. Raha tsy dia fantatry ny vahoaka loatra angamba hoe commune zany manala ny fako eny anaty lalana sy eny anaty tanàna. Manatra azy ato anatin'ny bakan-joro-dira dia anjaran'ny samyvazy miankina amin'ny fanjakana no manala ny fako ao anaty baka. Dia tsy fantatra izay mahatonga an'izany tokony anjaran'ny fanjakana zany manala an'io satria ny fanjakana miandraikitra ny ministera ny rano. Raisy ny andraikitra ireo fa mijaly izay ite-faravoatra amin'ny fahamaim-bony. Efa diliny ny volana septambra izay nampanantenan'ny ministera miany samyva fa isy camion folo izay natao indrindra androfana ny fako. Aiza ho aiza ireo fitaovan'ireo amin'izao fotoana. Ny tsy fitovian-kevitra amin'ny mpitondra ve no hanaovana sorona ny mponina Antananarivo. Efa miresaka fako ihany isika no esorona ireo fako izay anivangongo tao ambany tevana tery amin'ny faritry Isoraka Ampatsakana ary dia ekipa teknika 50 teo anivon'ny boriboritany voalohany nampin'ny ekipan'ny RF2 rafitra fidiovana sy fanadiovana no ny faharimbona tamin'izany fanadiovana Vaovao izany. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny tahiriny aina. No diovina tanteraka ny any amin'ny tevana amban'ny arabe eny Isoraka Ampatsakana. Nosoroana ihany koa ny lobolobo teo amin'ny toeran'io satria rehefa tonga ny arivo dia miafinao ireo jiolahy rehefa natanteraka ny asa ratsiny. Nanamafy ny filohan'ny RF2 na ny rafitra fidiovana sy fanadiovana fa eo no toerana anisan'ny maloto ary ilana fanadiovana. Misaotra betsaka ny commune urbaine Antananarivo zany natondra sy naofisiana fidiovana io tamin'ny fanadiovana Vaovao rehefa amin'ny Isoraka Ampatsakana. Dia mareny etony aloha dia tena betsaka ny fako paritaka eraky ny tanàna ka iangaviana tanandro zany ireo olona manodidina surtout eto Isoraka mba handray andraikitra satria dia fako tena mianaka tanteraka. Tsika zao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra dia mba iangaviana tanandroa ny tsirairay mba handray andraikitra. Manelingelina ireo mpitondra fiarakodia ireo fako mivangongo izay indrindra no tena nanaovana ny fanadiovana Vaovao toy izao. Ireo ekipa teknika avy eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ny ekipan'ny RF2 na ny rafitra fidiovana sy fanadiovana no niara-nisa lahy tamin'izao asa izao ny andro ny alakamisy 17 Oktobra. Tanjona moa anatin'izay dia hoe anatin'ny tanàna madio sy milamina ary misy ny fandriam-pahalemana satria raha tsy misy zay dia tsy miaina finaritra amin'ny mponina ka izay niezaka nataon'ny commune urbaine Antananarivo izay taroan'ny ramatoa tarihan'ny ramatoa be ny tanàna Lalao Ravalomanana mba ahafahana miaina finaritra anatin'izany tanàna madio sy milamina izay. Entanina hatrany ireo mpitondra fiara ny mpandeha an-tongotra sy ireo mponina eny anivon'ny fokotany mba tsy hanary ny fako etsy sy eroa ho fitandrona ny fahadiovana. Rehefa tsy mandoto dia efa namany manadio. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana nanao fanambarana tetsy an-tanimbarina andrinandroany ny syndika ivondronan'ny mpanabe eto Madagasikara. Ny votoatan'ny fanambarana dia fitakina ny amin'ny mba amalin'ny ministera an'ireo zavatra izay efa
naverimberinizy ireo tao anatin'ny fitakiana nandritra ny fotoana maro. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao, sary ny Trankanloy Mathieu Prince. Nizara ho teboka 4 bevata ny fitakiana nataon'ny sendika ivondrona ny mpanabe eto Madagasikara. Takin'izy ireo ny ampiarana ilay fisondrotana izay nifanekena tamin'ny volana Oktobra 2022. Ny fampiarana araka ny rariny sy ny hitsiny, ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasa-panjakana. Ny tokony handoavana ny tampo-karama ny mpanabe izay mbola misy tsy nahazo izany hatramin'ny taona 2022. Ary indrindra ny tsy tokony hampifangaroana ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny loko politika sy ny hevitra politika. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriana izay nandeninana ny fampiakarana ny karama ny mpanabe ny volana septambra 2022 dia tsapa fa tsy voahaja ny fitomboan'ny 5,4 ariary izay tokony soratra anatin'ny taratasim-bola ny volana janoary 2022 ary minso mananteny izay fa voahaja ny fitomboan'ny 10,000 ariary ao anatin'ny taratasim-bola ny volana janoary 2022 avy izao dia takina iny fampiarana anazy io. Marina fa ty vola 5,4 tamin'ny 2022 dia tsy tafiditra ao ary angatanay ny hira-pelenan'io. Dia mikasika ny subvention sy ny vacation mbola tsy nahazo ny ampahany tavela amin'ny fanampiana subvention ny mpampianatra firama manerana ny nosy izay mpitsitraka izany nandritry ny taom-pianarana 2022 iny. Mbola tsy tonga ty ampelantananay mpanabe ny vacation nandritry ny fanadina mpanjakana CPS BPC. Hitanay tsara koa ankehitriny fa mibaribary ny tsy fisian'ny dépolitisation eto anivon'ny ministèrena fanabeazam-pirenena ka ny angatahanay dia mitady zahay mitaky ny isian'ny dépolitisation indrindra fa eo amin'ny fanendrena tompona andraikitra aoka mba ho tena teknisianina sy madio tsy manana raharaham-pitsarana ary tsy misy disadisa ao anivon'ny fiarahamonina ny tompona andraikitra izay hitendren'ny ministera eo. Efa betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny amin'izao fotoana izao, hoy ny fitarainana ity sendika ity. Mpanabe maro no anaovana antso-jay rehefa manao fitakiana tahaka izao. Andrasana ny valin'ity fanambarana ity avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika izay piahy ny mpanabe eto Madagasikara. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa nisy androany maraina tetsy Bevoloha ny fanafiana mitampiadiana. Vady izay miasa amin'ireny antsoina hoe cash point ireny no niaran'ity fanafiana nataony jiolahy mitampiadiana ity. Ary dia nisy ny ainana koa satria ilay lehilahy zany dia nodimandry taorinan'izay fanafiana izay. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry miaina. Lehilahy iray 27 taona no maty voatifitry ny balan'ny jiolahy teny amin'ny barrière Bevoloha androany maraina tokony tamin'ny nora sy fahefany. Raha ny loharano vaovao avy eo anivon'ny polisy, efa hatrany 17 hektara ny narana jiolahy tsy misaro tava efatrisy io lehilahy io sy ny vadiny. Avitra somatsara kosa ilay ramatoa. Tonga eo ampiasana izay miala moto, za niodina nakalakile. Ilay vadiko rery ny teo moto miaraka amin'ny sakosy, tonga dia nididina olona. Tsy hitako izay nanodidina anazy tsy hitako izay nanodidina anazy fa basy mipoaka ny haiko satria za niodina nakalakile. Izy nitondra sakosy dia ilay sakosy teny aminy no sotomin'ilay olona basy mipoaka indroa. Dia rehefa vita izay ilay vadiko sisa teo akaiko maty amin'ny vadiko izy manjana maty amin'ny vadiko maty taitra izay avy taitra hoe fa inona nisy inona za mieritreritra hoe pneu-ana tomobile ilay mipoaka tonjolahy sa manao ohatr'izao hoe tsy misaritava tsy maninona manapoaka basy tsy milamina ny tanàna zany. Lasandra jiolahy ny kitapo nahitana finday 5 sy ny vola 5,4 ariary. Tafaporitsaka ary mbola karoina mafy ireo navandoza. Toy izao ny fitantaran'ireo mponina manodidina ny zava-nisy. Tola nitondra moto teo dia niala teo izy vady dia voatifitra lehilahy dia maty. Batain'ilay vadiny teo amin'ilay moto izy dia maty ilay rangahy. Maty sur place teo nentiny any amin'ny hôpitaly. Avy efa pinehana tomobile vaky fotsiny ilay izy dia izay. Fa rehefa avy eo izay vao naheno hoe any amin'ny hôpitaly ilay nentina tany amin'ny hôpitaly dia maty ilay olona. Isy ilay rangahy aloha voa. Za aloha tamin'ny maraina mbola namoaka an'ireto zavatra reto aho tamin'ny maraina dia vao basy neniko avy any an-trano dia taitra efa mivorivory be ny olona no tonga teto zako no efa voatifitra ilay rangahy nitondra ilay sakosy. Izay moa sena nandalo zany dia miteny zareo hoe nisy nanapika teto nisy soaty olona teto. Nanomboka tamin'ity fiandohany ny volana Oktobra ity no tena nahazovana indray ny fanafiana ireny cash point ireny teny an-toerana.
tena ratsy be fandriam-pahalemana ny aty aminay fisoloako be da be mitondra basy ny olona manao ratsy aty tsy tena milamina mihitsy zany aty tena milamina satria tsy voavoalohan zany efa matetitetika zany aty misy ohatr'izay foana tsy dia milamina satria matetika eto zany ohatra misy korotana madinidinika foana matetika zany ny avy any ivelany karite foana no manafika olona aty na mamaky trano aty tsy ny fanafiana cash point ihany no manjaka eny am-pefiloha fa ny sinto mahery ny vakitrano ny von'olona ny fanendahana. Eo amin'ny trangam-piarahamonina ihany maromaro mihitsy ny olona izay maty andrano tatoato raha teto Antananarivo tao amin'ny renirano Kopamantsy ety Anosipatrana dia nisy faty olona hita indray androany Imirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao sariny Trankanloy Mateo Prince. Vehivavy iray sahabo 10 taona no natsingevany ranon'ny Kopa manamorona ny valavana Anosipatrana iny ny maraina teo. Tsy misy nahafantatra ny momba ity olona ity ny manodidina raha ny resaka mandeha dia tsy salama sainy ity vehivavy ity. Nomboka tamin'ny maraina zany ino tsy nahitana nitsingevangevana teo dia tsy fantatsy hoe olona sa tsy olona dia nijerena ihany le izy ka olona ihany le izy mifarana fa nomboka tamin'ny maraina izy nitsingevana hitanay teo nahitana anazy zany izy ohatry mimekoaka dia jerena izy tsy mihetsika eto amin'le toerana mihitsy dia zay me olona sa tsy olona dia nijerena ka izy olona ihany dia inona laina teo iny raha fijery anazy aloha tsy nitsety amin'ny manodidina mety avao elaela izy satria ohatsy ny avao simba be le razana mety hoe 3 andro tany naty rano tany izy zay vao nitsingevana ny atreto aloha mbola tsisy mahafantatra fa tsy fantatra ny avy eo na hoe ahoana na ahoana. Tsy ponina manodidina Anosipatrana raha ny fahafantarana ity vehivavy ity ny mpandalo sy ny mpanasa lamba maraina no nahatsikaritra izao tranga vavy izao. Tsy mahalala n'iny zay hoe le mpakatsondro le mpanarato reny zany nahita an'iny teo dia hoe olona io dia mbola nitenenay za manany ihany dia olona ry madama dia zay vao nitenenay le mpanao lavazy dia ino nalainy teo iny maraina teo tamin'ny fito zay nidina teo fa miverinay fa mbola gony ary na lamba fotsiny hoe lamba io na gony teo manodidina zay raha matahotra teo avelolo ary atsolo manapahefana na miantso fokotany tsy voasambany nahitana faty olona tahaka izao tao anatin'ity renirano Kopa ity. Voaray volana sy tapany lasy izay no nisy lehilahy hita faty ihany koa tsy lavitra loatra ity toerana ity. Fa iverenantsika ny raharaha Ambotrimanjaka satria dia distrika 3 atao anatin'ny faritra Analamanga no voakasika ity tetikasa Tanamasoandro ataon'ny fanjakana ity izay anotofana tambarin'olona ary dia eo zany ny Ambohidratrimo, Atsimondrano ary Ambohimanarina. Nisy ny fanambarana izay nataony solombavamboaka avy amin'ireo distrika 3 ireo momba n'izay raharaha Ambotrimanjaka izay. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarolahy. Mamofopofona soamamanina faharoa ny zava-misy ankehitriny momba ny fanotofana tanimbary sy ny tolombahoaka eny Ambotrimanjaka. Tsy tokony toy amin'izany anefa ny zava-misy hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara raha nisy ny fifampiresahana sy ny fifampianoana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Lazaina foana hoe tetikasa-panjakana, tetikasa filoham-pirenena izay tokony ho filamatra eo amin'ny fanatanterahana azy. Lazaina foana ny tsy fanajana ny dingana ohatra hoe teo amin'ny fampalalana ny tetikasa, teo amin'ny tokony fifampiresahana raha ho voakitika ny toerana anankiray, teo amin'ny fanaovana ny étude d'impact rehetrarehetra izay mandraky tiany androany rehefa nangatahana tsy nisy mivoaka fa tsy makety le hotana masoandro rehefa avy eo tokony hivoaka nge rehefa mamoaka makety mivoaka hatramin'ny faritra manodidina rehetrarehetra hoe inona no hoavindreo faritra manodidin'ireo takinina no endrik'ireo rehefa mipetraka le tana masoandro dia hatramin'ilay fakanany hevitry ny vahoaka izay didin'le décret messieurs milaza azy dia natao zara fa vita 100 tao anatin'ny cahier izay nisokatra anaovana ny consultation publique nandahany anaovana an'ilay tetikasa tsy mety amin'ny vahoaka ny fanatanterahana an'ilay izy eo amin'ilay toerana eritreretin'ny fanjakana anaovana azy dia tsy misy ny fandraisana fepetra mikasika an'izay hevitry ny vahoaka izay fa lasa tonga amina tikano tsy tikano zany hoe na iza faly na iza tezitra ninninona eritreritra ny vahoaka ninninona hita ao anatin'ny consultation publique ninninona resaka mandeha ninninona hetsika hita maso dia atao foana ihany eo amin'ny toeran'io le tana masoandro tena tsara ary iengany eo vita fa aloha tsy eo amin'ny toeran'io zay ny fangatahan'ny vahoaka
aloha tsy eo amin'ny toerana io ny antony be deabe fa rahantsika mahalala hoe commune rurale fa tsy commune urbaine reo zany natomenandreo dia namboly fa maninona tsy tonga dia lazaina ny loha hoe talohan'ny propagande hoe eny amboto manjaka zalana tika lazaina ro amboto manjaka fa eny ny monao atao sotra be ny zavatra tonga dia hita le izy sary amizay tia tampoka dia taitra le olona ohatra nahita ny asomamanina va io taitra be anao nahita amin'ny machine amanjato bulldozer sy ny camion sy ny tractopelle sy ny niveleuse sy ny ino izy ponclin hoe ino loza manjoa tapitra dona fa taitra ny olona ohatra n'izay izy sy tokony hiverina tso za somamanina. Ahitana commune sy fokotany voakasiky ny fanotorana tanàna ihany koa ny ao amin'ny distrikany Atsimondrano sy ny boriboritany fahaenina eto Antananarivo renivohitra. Mitovy avokoa ny fanehoan-kevitry ny mpanara-baovao manoloana ny zava-misy naharatrana olona teny Ambotrimanjaka ny aliny alakamisy fa 17 ny volana Oktobra lasa teo dia ny mba hampiantona aloha ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ho any amin'ny distrikany Ambalavao kosa isika ao amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna satria dia tonga eto Antananarivo ny candidat ben'ny tanàna atolotry ny antoko tiako Madagasikara fa any amin'izany distrikany Ambalavao zany tsy izany fa i Jean Fredy Rakamisy ny antondihany eto Antananarivo renivohitra dia ny angatatsodrano amin'ny filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izany fiatrehana izany fifidianana ben'ny tanàna izany. Noro fitiavana no mitafitra vaovao sary ny tahiry ny aina. Izy no Andriamatoa Jean Fredy Rakamisy candidat ben'ny tanàna Tima avy ao amin'ny distrikany Ambalavao Fokotany Iaritsena. Candidat vonina mijoro hatrany tsy miemotra ampitraikefa no anisany mampiavaka ny candidat avy amin'ny antoko Tima. Nanome toky ity candidat ity fa vonina ny ampandroso ny commune misy azy. Toko zany apetraka nay amin'ny distrikany Ambalavao ara mampandresika somray dia manontolo fa ny fandrem-pahalemana manomboka eto zany dia handray atagnana azy agnay indrindra fa sika vahoaky ny Arsena izay nipoirana fikambagna somray dia matokisa ianareo fa mba mitadia zay hahasony fikambagna fa nagnantegna ko hatreto. Manoloana andresaka nandefa tsy misy intsony ny antoko Tima any amin'ny distrikany Ambalavao no tsindrin-dramatoa Marceline Rasoanirina candidat solombavambahoaka Tima teo aloha androany fa antoko matanjaka manana ny maizy azy manana ny satamy fe manokana ny antoko Tima profon'izany noho izy mbola mitarika ny antoko mpanohitra. Maro ny resaka mandeha tao ao maty ny Tima miheo ny antoko Tima dia mijoro hatrany ary velogna hatrany indrindra zao profo mitohoka amin'ny tendany zao fizoroanay mianadaheto zao ka dia ho anareo ao Iarsena io ny anareo tahio ny asika fa ny an'olo any samba homeny adala ny sa magnazany azy araka zay fitarogna asika zay ka dia io i candidat président Bia io no nareo any Iarsena ao ka dia sy ho avy ny fotoagna mahamety anazy amin'izay fotoagna zay dia asika ry mahalala anazy. Nisy ny fidinganay tagny Ambalavao indrindra tao amin'ny commune ny Arsena tamin'ny alahady teo nanolorana anazy tamin'ny vahoaka ny Arsena. Nisy koa moa ny famiriam-bahoaka zay natao tao Ambalavao ny lahady tolakandro zay niasoana ny Tima rehetra manerana ny commune 7 Vonina noana hatrany candidat ben'ny tanàna Tima Ramatoa Marceline Rasoanirina eo amin'izay asa rehetra ho fampandrosoana ny vahoaka Ambalavao. Fa ao anatin'ity fanadiadina manaraka ity kosa dia hoentinay ianareo itety any Mahamasina, Anosy, Anosy-be nandritra ny fitsidiana ifotony nataony filoha nasional ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro ny maraina teo nanahoana ny ambiance nandritra an'izany. Germain no menjanahary no mitondra amintsika amin'izay sary ny Mano Randriamalala.
Izay ihany koa no nentsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.